Ahoana Marina, Lalaovin'Ny Mpitondra Tanteraka ny Vahoaka. Nafana ary niavaka ny fiderana sy ny antsapanagoavana teto andrenivohitra ny farany herinandro teo. Nanovo aim-panavaovao zany ny mpitarika ity firenena ity satria izay no anton'ilay fandavana ny fanasana izay nataon'ireo ray aman-dreny ara-panahy eto amin'ny firenena dia ny eo anivo ny FFKM izany. Midika io fihetsika fandavana ny fanasana io fa ny tetsy mahamasina no zava-dehibe aminy kokoa no ilay antso nataony FFKM teny amin'ny ekara Analamahitsy. Ekeny fa tsy voatery anatrika tokoa rehefa misy ny fanasana saingy manana ny ajany ary ray aman-dreny eto amin'ny firenena no nanao ilay fanasana izay nolavina io. Raha vao miresaka finoana sy fivavahana dia tafiditra ao ny resaka fifankatiavana, famelan-keloka, fahadiovampo. Asa raha oviana vao tena ho tanteraka ara-baky teny eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Samy vavaka sy miditra ampiangonana avokoa, na ireo mpitondra na ny mpanohitra. Tsy natao hitsara na anakina na iza na iza, fa raha ny zava-misy aloha tao mitady aneo fa mifanohitra amin'izany ny sary hita sy miariary eto amin'ny firenena ankehitriny amin'ny fihetsika ivelany. Tiavany fahavalonao ary mivavah ho an'izay manenjika anao hoy ny tenin'ny soratra masina. Saingy ny miseho eto: enjeo, petao, gadrao izay manelingelina ny seza fiandriananao. Resitsika ohatra ny zava-misy ao Nosbe io, ny fanagadrana an'ny nidonia izany. Ity mpanakanto, mpanjaka vavy ny salegy, mpanao politika mpitarika ny RMDM any an-toerana ary rehefa kandidany an-tokotima tamin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka, filohan'ny fikambanana zafiny fotsy, nahiditra amponja, nanomboka ny 20 ny volana Jona lasa teo. Raha ady tany no anenjehana azy, tsy izy rery fa ampolony izy ireo no gadraina vonjomaika, ampangaina ombody tanin'olona, mizara tany mpanjakana sy tanin'olona misy loky. Oy matsy ny tady-baovao momba izany hoe natoboka amponja vonjomaika a Nosbelville androany ny londoa mpitarika ny antokotima ao Nosbelville ramatoa ny nidonia. Anisan'ny nafantaran'ny olona azy ny fanoherana mivaivay izao fanjakana mijoro izao ary mahitsy fiteny mihitsy ny vehivavy rehefa maneho ny heviny. Anisan'ny nafantaran'ny olona azy tao Nosbe ihany koa ny fiarovany madinika izay tratry ny alatra tany ataon'ireo mahitahita ary ireo milaza fa mahafantatry olona ambony. No io raharaha io no anisan'ny nampidoboka amponja vonjomaika any nidonia sy ny namany androany. Everiny maro fa misy ifandraisany amin'ny resaka politika avy hatrany ity raharaha famonjana vonjomaika any nidonia ity ary namoaka fanambarana avy hatrany ny distima any an-toerana izay mivaky toy izao raha fehezina. Manameloka ny fanagadrana tsaradrariny no ny tsy fitovina hevitra na firehana nefa tokony ho ady madio ny raharaha mpitsarana misy. Miantso ny tompon'andraiky mpanjakana rehetra ao Nosbe mba andinika tsara vao mandray fanapahan-kevitra ihany koa ny tima any an-toerana. Arak'izany dia mangataka ny Ahoana tsy misy fepetra any nidonia sy ireo olona miaraka aminy moa ny tima ao Nosbe ary miantso ny vahoaka ho tony hatrany. Androany hariva dia fantatra fa nisy diabe nataon'ireo mpomba ny nidonia sy ireo namany manoloana ny fonja any an-toerana. Efa hatramin'ny taondasa no nijorony niaraka tamin'ireo vahoaka tariny, nanohitra ny ambaran'izy ireo fa fibodonany tany sy fivarotana tany atao amin'ny mpanambolana vahiny io na teratany. Nisy mihitsy ny fisamborana saingy navotsotra no ny etsika nataon'ny vahoaka, saingy io nalefa any amponja io indray. Ny ampitsonana gadrana azy ny 20 ny volana Jona teo, nisy diabe nataon'ireo vahoaka mpiaradia aminy sy ireo mahatsapa fa tsy rary ny atao azy. Nanao filaharam-be nanatona ny fonja nitazomana any nidonia ireto vahoaka. Nitoy 20 ny volana Jona indray izany ary nitombo avy royeny mihoatra ny tamin'ny andro voalohany nanaovana ny fihetsiketsehana ny isan'ireo pilahatra ny azon'ny fonja. Diabe mpilaminana narahana firedonana ny iram-pirenena no nataony olona nitaky ny Ahoana ity mpanakanto malagasy ity. Nisy olona valo no samborona ka ny ray amin'ireo dia ny filoha-lefitry ny antokotima any an-toerana raha ny vaovao vonjomaika azo. Nisy ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana naratra
raha nitady-bovoray avy any an-toerana satria na heriery vaika ihany ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana. Ny androany lakamisy moa no fotoana voafaritra fa hiakarany fitsarana ka andrasana ny toy ny raharaha. Tratry ny kihana mahavaivay ny vahoaka ao nosy be ny fitondram-panjakana. Aiza ve olona vao avy ny vavaka managadra olona miaso miady amin'ny madinika, izay ny amin'iny aza mangalatra, aza mandainga hoy ny ampahany voalaza ao anatin'ny dity folo. Kanefa inona ny alatra sy ny kolikoly tsy niseho eto, indrindra fa any amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana. Ny vahoaka no andriamanjaka ao anatin'ny fenitry ny demokrasia. Sainginy antsika ny vahoaka atao natao olaingana sy anaovana fampanantenana pokaty lava, atao tohatra fiakarana aza ola seza. Tao tombono any mpanao politika ny manana vahoaka azo ambakainy sy ararotina amin'ny fahantrany sy ny fasairanany. Dia hoy ny solombavam-bahoaka hoe sy manao solomaso amin'ny farany sisiny ity natao hoe Kristina razana maso fa mandienge izy nefa ny ao aminay eo ane ka ambony ambany reto raha andia tsy maninona fa reto olona efa very fanahy tsy mieritreritra an'izany fa ty anay ity zany tokony matsapa hoe problème neny misy ao anatin'ny teny mera-pirenena androany, problème ny teny mera-pirenena androany. Mbola misy andizana ve? Mbola tokony andi ve? Nampalahelo ana ary nasorena ana ny zavatra hitako satria maninona ny patron anay mihitsy ny hitako mandia zavatra rehetra mandeha ao anatin'izao fivoriana izao zay tsisy mandeha amin'izay loniny. Dia io zay hoe mbola afaka mandia ve ty patron anay ty? Nefa ny ato anatin'ny ateny mera-pirenena na ny teti-bolam-panjakana aza anabarabarany le fahefanam-panatanteraka anay. Dia io zay hoe mbola mahavita mandia le patron anay. Gaga sorena satria efa le fahefanam-panatanteraka io manabarabara io dia tena hoy zay hoe fahatraizy mbola hitako mandia ty olo ty nefa ny ao aminay ao ambony ambany. Marina mihitsy izay voalazana izay. Mbola mahita fotoana anaovana izany ihany ny mpitondra eto amintsika amin'ity fahantram-bahoaka, ny delestazy, ny tsy fanananasa, ny tsy fandriam-pahalemana. 12 taona nazahoana ny fahaleovanteny, gisitra ny firenena, firenena tsy misy jiro, firenena tsy misy rano, vahoaka tsy misy asa, vahoaka mandrendriranantsy amin'ny tsy fandriam-pahalemana, vahoaka mijaly tsy fadiran'ovana. Izany eto ankehitriny. Averina eto anefa ity fanambarana izay nataony tamin'ny fampelezan-kevitra ity hoe mbola misy fanjakana veto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto. Misy ve ny fandriam-pahalemana? Mahafa-po ve ny jirama? Ampy ve ny sakafo malagasy? Misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana? Ampy ve ny université? Misy asa ve ny tanora? Ampy ve ny sekoly? Mahavelona ve ny karama? Misy ve ny fitsaboana mahafam-po? Rariny ve? Rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika? Rariny ve zany? Azo ekena ve zany? Misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any? Misy ve ny fanjakana eto Madagasikara? Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage, ny kidnapping. Sady zany amin'ny andro atoandro be nanahary zao ny kidnapping. Ny zavatra misy eto dia mifalafosa amin'ny fiainana koa, ny tsy fanananasa, ny fadrobana, ny kolikoly, ny fanararaota-pahefana, ny tsindry azo lena. Sady tsy mariny zany? Zany ny zavatra misy eto. Mbola izany no tany zany anefa no iainan'ny vahoaka ankehitriny. Ary mihamaflavitra no nisy tamin'izany aza. Dia iny nasehony teo mamasina iny indray ilay fihetsika efa mahazatra hatramin'izay. Mandeha ambony ny fahantram-bahoaka ny fitondrana rajoelina. Sanatriavin'ny vava
to misaotra anao ambony mihitsy hoe misaotra anao fa nomenao vahoaka azo ambakainy. Sambatra ihany tokoa ny mpitondra fa manana vahoaka endry azo lalaovina amin'ny fampandizana sy ny fampisehoana dia veridi, azo tambatambazana sy vidimbola na fanomezana kely dia milamina ny latsabato. Ny miome ilavo aza hony anefa misy tsininy ka sao tsy ho zaka ny todin'ny fanambakana sy fanararotana ny fahasahiranana vahoaka tsy manampidiny. Na izany aza mirary fety sambatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Aza matahotra mino fotsiny ihany satria raha mbola misy ihany koa ny farany dia tsy foana ny fanantenantsika. Vahoana marina. Ahoana marina.